mivavaka atsika tokoa raha nay tsara indrindra any an-danitra ao mankalaza miteranao ao manandratra anao foana Jesosy amin'ny androm-piainako rehetra. Saotra Jesosy satria manambara sy miteny aminay foana ianao. Izay olombelona indraindray no tsy matoky, indraindray matahotra, kanefa Jesosy ianao no maniraka, ianao no miteny ka anambara ny teninao ankehitriny Jesosy, ampita ny hafatra ao ankehitriny Jesosy, mangataka ny fanahinao masina nendriny lelako, mangataka ny fanahinao masina hiteny eto. Aoka tsy izany ho hita fa ianao Jesosy, ianao ilay tompony teny. Ary rakofo amin'ny ranao zao video zao Jesosy, rakofo amin'ny ranao zao video zao Jesosy, ny ranao andrakotra an'izao video zao Jesosy, ka ny asa maty ny satana rehetra dia efa dorako amin'ny ranao, dorako amin'ny ranao, rakofo amin'ny ranao Jesosy malalo. Alleluia, amen, amen. Ny hafatra ny tompo eto zany dia ho atsika ao Madagascar ny télévision Matv, ny RNM ko dia ny Kolo TV. Alleluia, afaka miaintsika en live efa mambolana zay ato amin'ny chaîne YouTube ny teny Fanahy Masina. Mbola tsy misy akory ary ny zava-mitranga ao Madagascar io efa ny teny Fanahy Masina. Nampitandrina ny vahoaka malagasy, amen. Dia tamin'izay fotoana izay rehefa nivavaka dia nahita image Matv, télévision Matv, Kolo TV teny ihany koa izy, dia ao amin'ny RNM, amen, Madagascar, ny Journaliste. Alleluia, tsy avy amiko ny teny fa avy amin'ny tompo. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Matio 18, io nomeny Fanahy Masina zany Matio 18 à 35. Matio toko fahavalo ambin'ny folo, andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy amin'ny telopolo. Lava be ilay tenin'Andriamanitra fa hoentiko araka ny fitarian'ny Fanahy Masina. Alleluia, amin'ny anaran'i Jesosy lazaiko aminareo marina tokoa, na inona ny inona fehezinareo ty ambony tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanareo ety ambony tany dia ho vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa raha misy roa mifanaiky ety ambony tany na minina na minina ka angataka izany dia ho azy ny avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza na aiza no angonana roa na telo amin'ny anarako dia ho vovoany aho. Halleluia. Ny teny ny tompo Fanahy Masina maraina io, ny teny zany izy hoe zarao ny natolony azy zany nambarany ahy le chaîne télévision ao Madagascar, ny mpikarakara, ny journaliste, kirakira gazety rehetra, amen, dia miteny zany Jesosy fa feno izy, maro izy ny ao anatiny kolikoly, tsy fahamarinana, tsy famelan-keloka, fifanaratsiana, fifanenjehana, tsisy milaza ny marina, amen. Dia zao ny teny tompo anefa, na inona fehezinareo ety ambony tany, ninona ny fehezinareo, na ny olona ny fanarahanareo tety ambony tany, ny zavatra ny fanarahanareo rehetrarehetra dia voafehy ao an-danitra zany. Ary na inona vahanareo ety ambony tany dia ho vahana any an-danitra zany. Maro no manao fifanekena, maro no nanao fifanekena mifanaraka, nefa rehefa avy eo mifanenjika mifanaratsy any amin'ny télévision, any amin'ny gazety, any amin'ny radio. Halleluia. Nefa zay rehetra no fehezinareo ty ambony tany izy Jesosy dia ho fehezina any an-danitra zany. Zay rehetra ataonareo dia hitan'i Jesosy zany. Halleluia, amen. Tsy zany miteny eto fa ny tompotompoko, amen, satria hitako mihitsy Matv misoratra, Kolo TV. Halleluia. Maro izy ny tompo no mifanaratsy
mifampitifitifotra any amin'ny journaliste amin'ny gazety, any amin'ny télévision. Alléluia. Mifanaraty. Alléluia. De tsisy fifamelan-keloka. Alohany hitrangany fifidianao Madagascar, ny tompo efa nanome nampahita zavatra, tompony malala zavatra ho avy raha nitondra fibebahana ho an'ny Madagascar. Alléluia. Ny fanaiky ianareo, raha ny fanaiky olona anankiroa ny fanaiky avy eo mivadika. Amen. Be de be ny fanaraka ao amin'ny resaka politika, ao amin'ny resaka politika, nefa avy eo mifanenjika, mifanohitra ady. Zay zany no hita ao amintsika Madagascar. Alléluia. Tsy hita tsony ny marina miafina. Hoy izy ny tompo hoe fa ninino izy angatanareo izy amin'ny raiko teo asinareo any an-danitra zany. Alléluia. Satria tsika tsy mangataka amin' Jesosy, satria tsika tsy manana an Jesosy, de lasa fifandirana ady no manjaka hita ao. Ny ato porany anina, ny ary porany anina, ny aty manohitra ny anina, ny aty manohana ny anina, de lasa ady no hita fa tsisy firaisan-tsaina, tsisy firaisana. Amen. Jesus. Herabash. Diny fa raika amin'ny telopolo, raika amin'ny roapolo zafady hoe dia nanatona Petera ka nanao taminy tompoko impiry moa no anontany rahalako amiko ka avelako izy hatramin'ny impito va. Fa hoy Jesosy tamin'ny tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito, fa hatramin'ny impito amby fitopolo. Halleluja. Kanefa ny tompo dia mbola miteny amintsika, mbola fitiavan Jesosy. Na télévision inona misy anao, na inina na raha ny télévision anao, ninina na raha ny radio misy anao, ninina ny place misy anao, journaliste. Alléluia. De mbola vonina ny tompo amela ny helokao. Alléluia. Mbola vonina amela ny helokatsika. Na de tao anatin'izany ianao, na de ao anatin'ny zavatra miafikafinao, satria izany tenen'ny tompo, feno aizina, tsisy milaza ny marina takonana, lasa tahotra olona no hita. Alléluia. Amen. Za de mpitondra afatra eto. Fantatro fa enjena, fantatro fa ho atakena koa zao milaza fa ny tompo de fa niteny teo. Ny tompo de fa niteny fa zay rehetra miady amiko de miady amin'ny Jesosy. Halleluja. Eo amin'ny vidéo aloha zay nozaraiko teo. Amen. Ko amin'izany izy ny fanjakany lanitra de tahaka ny mpanjaka anankiray izay te hidinika amin'ny mpanompony amin'ny volany. Ary raha vao nidinika izy de nisy anankiray nentina teo aminy izay nitrosa talenta iray alina. Ary satria tsy nanakaloha izy, dia nasain'ny tompo amidy izy sy ny vadiny aman-janany mba mifanana rehetra andoavana ny trosa. Dia nankoka teo anatrehany ilay mpanompo ka nanao hoe tompoko, omeo andro aho fa alohako ny anao rehetra. Ary ny tompony izany mpanompo izany dia onena azy ka nandefa azy sady namoy ny trosa taminy. Amen. Ananan Jesosy trosa tsika. Alléluia. Dia ny anatona tsika an Jesosy hibebaka. Iala amin'ny kolikoly, iala amin'ny faharatina, iala amin'ny fifanenjehana, iala amin'ny fitiavan-tena, iala amin'ny fifanaratina, fankahalana, fifanoherana, fifandirana ady. Halleluja. Mbola misy trosan Jesosy amintsika tompo. Dia ny anatonantsika an Jesosy mibebaka mifona tahaka ny lehilahy anankiray eto zay vao lasa andevo fa ny ankoka ny talao tamin'ny tompony izy zay nampitrosa azy. Amen. Satria tsika rehetrarehetra io raha tsy manantona an Jesosy de misy trosa ngeza be miandry antsika. Oarina izy amin'ny fanjakany lanitra, ka fanjakany lanitra tahaka ahoana zany no hidirantsika. Halleluja. Fanjakany lanitra tahaka ahoana hidirantsika.
any an-danitra tsisy ady, any an-danitra ny manao ny tsy marina rehetra dia tsy miditra-ny. Halleloja. Ny miady, voninahitra, laza dia tsy ho tafiditra-ny. Ny fifandirana, fanoherana, fankalana, kolikoly, takonana ny marina dia tsy hiditra-ny an-danitra. Amen. Ka ananan'i Jesosy trosa atsika raha tsy mibebaka manantona azy. Nefa hoy izy ny tompo, impiry hoy Petera teto na nytany rahalako amiko impito va? Tsy ataoko impito hoy Jesosy fa impito amin'ny fitopolo. Na firifiry ny fahotana vitanao, ninina nataonao, eloka nataonao, vitanao, afaka ianao manatona an'i Jesosy ny fona. Halleluja. Jereo ny zavatra mitranga ao amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Jereo ny zavatra mitranga. Fa talohany izay dia efa niteny ny tompo ny zavatra ho avy ao Madagascar. Halleluja. Mifamono. Ny fahavalo amby roapolo dia ten'Andriamanitra toy izao, nefa noho nivoaka izay mpanompo izany mpanompo izany dia nahita mpanompo namany anankiray izay nitrosa denaria za taminy, dia nosambona izy ka notraony sady nataony hoe aloavo izay trosako aminao. Fa niankoka ilay mpanompo namany ka nifona taminy nanao hoe omeo andro aho fa alohako ny anao. Nefa efa navela ny tompo ny eloko an'ity olona ity. Mamela atsika ny tompo, mamela atsika rehefa atsika mibebaka, tsika makany am-piangonana, tsika mivavaka ao anaty mpanompon'Andriamanitra. Halleluja. Tsara izany. Fa moa ve tsika mamela ny eloko ny hafa? Na ianao ao anatin'izany, na ianao tsy nanao an'izany nefa makasitraka mizara, makasitraka ny zavatra tsy marina, dia efa anisany ihany koa ianao tompo. Halleluja. Tsy ny manao ihany, fa ianao izay miray manaiky hilaza ny tsy marina, dia efa anisany ianao mitsikombakomba amin'ny ratsy. Halleluja. Ny tompo efa nanafaka anao ohatra, nefa ianao mbola manaiky hiasa hanao zavatra maizimaizina, dia anisany koa ianao. Amen. Toy hoe za kristianina dia efa voavela ny eloko, fa raha kristianina ianao dia tsy miaina ao anatin'ny ratsy. Halleluja. Mety marobe ny mivavaka. Halleluja. Fanaovana ny tsy marina mbola ao anatin'ny koloko. Fa niankoka ilay mpanompo namany ka nifona taminy omeo andro aho, nefa tsy nety izy, fa lasa nampanao azy tao an-trano maizina mandra-pandohan'ny trosa. Maro be tsy mifamela heloka atsika hoy Jesosy, tsy mifamela heloka. Halleluja. Isety tikarapasika. Za tsy afaka manafina satria izay mpiteneny Fanahy Masina ny teneniko izany. Halleluja. Maro be no tsy mifamela heloka, mifankahala, samy manana rankinina ao anatin'ny fotsika. Misy rankinina dia lasa mifanenjika ampahy be maso. Halleluja. Mifanenjika eny amin'ny fahitalavitra, any amin'ny radio. Amen. Ny amin'ny fo mankahala. Ny Jesosy dia nefa namindra fo aminao. Jesosy nefa miantso anao. Halleluja. Jesosy nefa tianao, namela ny eloko. Nefa ianao mbola manana fo ratsy. Zay ny teny tompo teo. Teny tompo hoe maro be izy no manana rankina ao amintsika ao Madagascar, amin'ny mpanao politika, ny amin'ny journaliste, ny amin'ny chaîne izay nomeny teo rehetrarehetra teo. Na dia anao ary tsy ao anatin'izany, fa manaiky mampiatrano an'izany. Halleluja. Dia hoy izy ny tompo hoe
Anonitandreo mpanompo namana izany efa natao dia nalahelo indrindra izy ka nandeha nanambara tsara tamin'ny tompony izany rehetra natao izany, satria marobe sasany tsy rehefa tsisy ny famelan-keloka mifakahala dia misy manao an-tranomaizina ny sasany na dia tsisy heloka nataony ary noho ny fankalana dia atao any an-tranomaizina. Amen. Androany ny tompo miteny antsika, mila antsika zany miverina amin'ny tompo, miverina amin'ny fahamarinana ao amin'ny firenetsika. Fo amin'ny mpanompo namanao koa va ianao, ny tompony ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandohan'ny tosany rehetra, ary tahaka izany koa no ataon'ny raiko izay any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalanareo amin'ny fonareo avy ianareo. Amen. Be dia be tsy mifamela heloka, izany ange mahatonga le ady, satria le fo maloto dia tonga ny ady ny fifandina, ny fifaninjehana. Ka miteny amintsika zany tompo, mifamela heloka isika, mifankatiava isika. Halleluja. Raha misy ny télévision fahita lavitra, misy ny radio, ny fahamarinana anambarao. Mpikirakira gazety, journaliste, ny fahamarinana anambarao. Amen. Zay ny afatra ny tompo, tsy haiteny fan Jesosy, tsy haiteny fan Jesosy. Mba samy hibebaka atsika anatona an Jesosy hiala amin'ny ratsy, za dia fitaovana fotsiny ihany. Fa ny tompony teny dia Jesosy. Fa ninona ny fifanarana nataonareo tany amin'ny mangingina dia hitan Jesosy zany. Ninona teniteneninareo anadinana atsika izany. Samy ho adinina tsirairay avy isika. Alleluja. Mamela ny heloka ny namanao, mamela ny heloka ny rahalanao, mifamela heloka, aza mifanaratsy, aza mifanenjika. Hita eny amin'ny fahitalavitra ahoana ny hoavin'ny firenetsika amin'izany, ahoana ny hoavin'ny zanatsika ny tanora. Alleluja. Lazao ny marina, aza miraitsy kombakomba miratsy ianao, na dia tsy manao ary ianao, fa manaiky anambarany tsy marina dia fa nisany koa ianao. Halleluja. Zay ny afatra ny tompo atsika, ny télévision, ny journaliste, ny radio. Raha ao anatin'izany ianao dia mitadiava tava ny tompo, satria ananany troso ianao raha tsy mibebaka, ary miandry atsika ny fahaverezana raha tsy mibebaka isika. Amen. Dia voninahitra ho an Jesosy irery ihany, ho azy hatramin'ny taona indrindra mandrakizay. Amen. Amen.